Jesosy tena hanokatra amin'ny fo koa ahafahako mandray ny teninao. Azandratoary ny vavakitsika iray masina tsara indrindra sany an-danitra. Misaotra anao izay efa nentinao eto amin'ity toerana ity indray androany. Misaotra satria misy teny efa nomaninao sy vao manao anay indray androany. Matoa izay nitominao eto amin'ity fanatrehanao ity. Manokatra ny fonay tanteraka izay Jesosy androany. Ahafahanay mandray ny teninao. Ahafahanay mandray izay avy aminao ray manontolo Jesosy favonina izay ny hainonao mitenena fa vonina ny hainonao mimpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fanahy masina ny hitari-dalana anay hanokatra ny masom-panahinay rehetrarehetra sy hampiteny ny vavanay amin'ny alalan'ny teny izay holazainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Jesosy eo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Mideranao ny asanao rehetra. Ny zavatra zaraina androany dia hoe tokatrano manaiky tarihin'ny fanahy masina. Rehefa akatoko mipasika zao na tsy akatoko mipasika ary dia mila tarihin'ny fanahy masina foantsika. Fa mba akatoko mipasika zao dia mba tiakontsika tena ahalala an'izany hoe ohatry ny ahoana zany olona na tokatrano rehefa tarihin'ny fanahin'Andriamanitra zany. Ny tokatrano alaitsika fampianarana androany angalatsika efitra dia tokatrano Josefa sy Maria. Ao amin'ny Lioka toko 1:7 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe dia hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny Tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao dia nandao azy ilay anjely. Mbola tsy fanahy masina moa zany ny teny fa ny anjely. Fa raisitsika hoe fitarihan'Andriamanitra zany dia ohatr'izay maheno feon'anjely na feon'ny fanahy masina. Maria zany dia efa hatrany am-pendohana dia efa vehivavy manaiky, tena efa vehivavy manaiky mihitsy ity Maria ity satria hatrany am-pendohana izy dia anisan'ny efa tonga dia nanana an'izany. Ity ny ankizy vavin'ny Tompo, mbola tsy nanambady izy zany dia efa nanana an'izay fomba fijery izay hoe manaiky ny fitarihan'Andriamanitra. Dia jereo tsara hoe tao anatin'ny fanekeny Maria raha tsy nanaiky izy zany dia tsy izy no nitondra an'i Jesosy. Izay aloha zany tena tombontsoa be anankiray ho anazy ny fanekeny nanaiky an'izay fitarihan'izay nazahoany an'izay tombontsoa be izay satria niza amin'izao raha hoe mba ianao no toeran'i Jesosy na ohatra izany zavatra hafa mihitsy izany. Dia nefany no Jesosy zany tsy miditra amboletra eo amin'ny fiainantsika. Etoa dia forseko be voky ianao zao dia izao. Fa jereo tsara fa mihery izy. Mihery tamin'ny Maria hoe ianao ohatran'izao dia hay eny ary. Tanareo hoe manaiky fitarihana manaiky. Dia izay zavatra izay no tiako zaraina amintsika androany hoe eo amin'ny fiainana misy zavatra tsy maintsy ekena. Mety ozy izy ianao hoe za tena mahay mitondra amin'ny fiainako fa misy zavatra rehefa misy zavatra iray izay dia tsy maintsy manaiky an'izay ianao. Teto Maria raha ohatra ka maha-olona dia ohatrany tsy te hanaiky izy. Raha ohatra ka hoe ianao ny resahana izany dia ianao nefa akatoko ny atao raharaha dia tsy handeha any amin'ny fisainany ve hoe ahoana ozy izy ilay olona-kavady ahoana ilay ohatr'izao. Fa io vehivavy io zany efa tena natsoina hoe vehivavy manaiky mihitsy. Dia tonga izy dia nanaiky tarihany fanahin'Andriamanitra na ny anjelin'Andriamanitra dia tonga dia nety be ny afaka niara-ny asa izy Jesosy. Ka isy Andriamanitra zany te hiara-iasa amintsika fa melohany sehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray manaiky ve ilay olona ho tarihan'ny fanahy masina raha ho avy ilay fotoana izay. Amen. Mety tsy hoe ho bevokan'i Jesosy tsony nefa amin'ny Maria fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia Andriamanitra te hametraka zavatra amin'ny fiainan'olombelona tsirairay avy. Fa zao ilay olona tsy manaiky ohatry ny le nandehanan'ny Maria ity. Jereo tsara ihany koa Josefa raha mandinika tsika zao Matteo toko 1:4 dia io Josefa io dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao arak'izay nandidiny ny anjelin'ny Tompo azy ka napakatra vatiny. Io Josefa io raha araka ny sitrapon'Andriamanitra aloha dia
normal ihany a satria voatorabato zay manambady vehivavy avy nitsangajanga ohatrany fa ohatrany hoe zay na tonga azy nieritreritra hoe ilozako ty de nefany a mety tsy azotsika eritreritra nalahelo ihany izy hoe za ve mba efa niaraka taminao nandritranao trao de efa ivaditsika de enao be voka kosa ndray de tena hoe apetrako ianao fa mba tsy aravo be anahy de allo za hitsoka fa avelakeo ianao de ohatrany hoe mba am'izay zany hoe lasa nitsoka le olona de tsy haiko zay toy any teo hoe fa ny tena marina zany a ohatrany hoe ametraka azy ty lehilahy ty antony be de be zay azo ekena misy azo ekena misy tsy azo ekena fa zao rehefa tonga indray ny anjely ny teny hoe tsy maintsy manambady an'io ianao de jereo tsara ozy izy ny baiboly hoe tena nao arak'izay nandidin'ny anjelyn'ny tompo ary ka napakatra ny vadiny hitanareo le izy eo amin'ny fiainana zany a ty beloha ty mila janona amin'izay zany hoe misy olona zany a Andriamanitra efa te hikarakara anazy fa misy an'le toetra tranay tsy mety miova mihitsiny de rava daholy a le zavatra le programa tsara jereo ne Josefa ne ka tena raha mandinika ianao a reto marisy Josefa reto efa programa an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mihitsy satria Josefa nge taranaki Davida io hoe hipoiran'i Jesosy zany hoe efa zay zany le izy kanefa na zay raha voatsoratra Andriamanitra tsy tena hoe tsy maintsy ianao de tsy maintsy eky anaiky sa tsy anaiky ndana manaiky zao mbola afaka nandana Josefa fa ty ho hita mihitsy hoe aiza le toe-po le hoe ok eny ary andeha anambady anazy azonareo le izy fa tsy hoe tsy zao ny teny tonga hoe raha tsy manambady an'io ianao tonga de ho tapatapahana daholo va nitolanao rehetrarehetra rapitso fa mbola niteny ihany ny anjely hoe tena zao aza misalasala aza matahotra mapakatra ny Maria zany teny zany tsy trindry zany fa tena hoe fampahirezana fampandresen-dahatra hoe reseo mihitsy lahatra mihitsy fonao ampiakatra ny vehivavy io fa io mihitsy mety aminao io mety io de eno izy Josefa hitanareo amin'izay le fitarihany Fanahy masina le tiako ampitaina hoe eo amin'ny fiainanao indraindray tsy fantatrao reto izy reto efa trany am-boalohany de efa programa an'Andriamanitra hoe reto miaraka ty ny ohatr'izao ty Josefa ty voahan'i Jesosy satria io taranaki Davida efa tany de jereo hoe eo amin'ny fiainantsika raha ny teny fikasana rehetrarehetra efa be de be ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika fa zao miandry antsika anaiky an'le izy hoe manaiky ve ianao tombontsoa be le manaiky ny tarihin'ny Fanahy masina satria rehefa ao anatiny ao anao vao tonga saina hoe tena azoko mihitsy ny resaka amin'izay zao ry zareo hoe tena moa za taranaki Davida ty zany le Jesosy zao tsisy fifaliana ohatr'izany hoe mandeha eo amin'ny programa an'Andriamanitra ny zanany amen ka manomboka androany mba mianara mametraka amin'ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra hoe za manaiky ho tarihin'ny Fanahy masina fa zay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra Davida ihany koa Davida de olona hitantsika tsara hoe olona araka amin'ny fon'Andriamanitra de nanana tombony be izy satria isaky ny fotoana tonga ny mpanompon'Andriamanitra manitsy azy miteny amin'ny ohatrany hoe amin'ny alalan'ny Fanahy masina ihany de zao manaiky izy fa tsy mba isa le olona mpanamaritena na midianina reny de jereo fa hatraty amin'ny taranany aty de nekena namarin'Andriamanitra daholo reo teny fikasana tsara rehetrarehetra teo amin'ny fiainan'ny Davida ka te hampanantenantsika hoe manana tombontsika manana an Jesosy ka manomboka androany ajanona amin'izay le hoe zay tiako ihany ho le inona zao fa zao mba isaky rehefa mivavaka de mba mangatamin'Andriamanitra hoe inona ny tianao Fanahy masina mba manaiky ho tarihin'ny Fanahy masina fa indraindray nge ny tena mitondra antsika de ny faratsitsaitsika nao ve tsy maharemarike an'izany ny zavatra filana tsy tanteraka rehefa tezitra ianao tsy izy zany hoe tezitra mihitsy fa nanao marina matezitra io zao de za io tsy miteny io manao marina tsisy an'izany fa matezitra anao indraindray satria be felonana tsy tia tenenina
tsy manaiky ahitsy dia rendrainao tezitra, rendrainao miala ao amin'ilay volonté-n'Andriamanitra rehefa misy zavatra tsy tianao atao. Dia izay mahatonga na miteny hoe andao hianatra mba hanaiky hoe fanahy masina apio tena tario lalana fanahy masina mba hanaiky ho entinao. Fa ny tena marina, nofo ozy izy ny Baiboly manohatra amin'ny fanahy. Dia nofo ty zany hitady zavatra tsy hanekentsika an'Andriamanitra foana. Ohatra hoe rehefa tonga fifadikanana, tsy haiko nareo raha remarque an'izany, vao maika ianao te hihinana zavatra be dia be mihitsy. Nefa ianao rehefa ao anaty nefa tsy mifadianina, tsy te hihinana indraindray ianao. Za ko anao régime, za tsy hihinana amin'ny alina aloha, tsy hihinana maraina, tsy hihinana an'izao, tena anao zao mihitsy na hainao tena lista be mihitsy, jeûne intermittent, titititity re. Fa rehefa resahana amin'ny fifadikanana, za ohatra ny tsy dia mazaka fa mba hera kely pasitera fa nefa rehefa tsy fifadikanana, za zao ny ataoko amin'ny alina tonga dia tsy mihinana ako tonga dia rano fotsiny salady fotsiny zao. Hitanareo ilay tsy ianao diso. Fa zao le nofo manohatra amin'ny fanahy. Dia mila ho fantatsika izay fahamarinana an'izay hoe ianao raha vao te hanao zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia le nofo mitazona anao midina foana. Hoe midina ianao fa tsisy an'izany, fa nofonao tsy mahazaka an'izany. Nofonao tsy manaiky an'izany hoe nareo vehivavy manaiky ny vadinareo izany, tsy manaiky an'izany ny nofonao. Hoe fa ahoana io ny tsy valiana? Fa ahoana ny tsy hiteny? Tsy manaiky an'izany io nofo, dia anjaranao manaiky ho taritin'ny fanahy. Indraindray izany tsika rehefa ohatra hoe te hiditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia sasany ny adala. Tsy adala ianao fa ianao ny endrindrindra. Rehefa ianao miditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa fieritreretantsika ilay miditra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe za zao vomafy, za zao dia eny dia andefitra indray ve, dia angina indray ve. Dia ohatrany hoe mieritreritra izany ianao hoe olona tena farak'izay resy amin'ny fiainana. Rehefa ianao mba hitazona an'ilay mangina ohatra, kanefa ny adininao fa manaraka amin'ny Baiboly angenao io. Ianao nge zao ilay ho alaitahaka fa tapena an'ilay devoly ilay masom-panahy. Misy fotoana zao ohatra hoe ny mpianatra ohatra rehefa any am-pianarana dia nena ohatra izao nanaovako azy, mamanay rabofinay, tsy haiko toy izay fiantsonao azy rehefa tsy eo amatsony. Ohatra izao nanaovako azy, ataoko an'izao, zao. Dia iny ianao dia ohatra ny hoe raha ilay manaja ray aman-dreny eny ao an-trano dia ohatra ny hoe tsy lehilahy, tsy ankizy, tsy mba manao ohatran'ny ankizy, ohatr'izay fieritreretanao anao, nefany amin'ny fotoana akatoavanao an'ireo ray aman-drenao sy anaovanao, ianao ny tena izy. Amen. Satria ianao ilay manaiky anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ianao tsy ho an'ilay ray aman-dreny loatra ilay izy. Marina fa ny zanaka endry mafaly ny ray sy ny reniny, zanaka rehetrarehetra izany tena hoe tsisy fiadanana ohatr'izany any ray aman-dreny rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy endry ny zanany. Fa zao ianao aloha mijioga misitraka an'izay voalohany hoe tena ity za dia ao anaty planina an'Andriamanitra. Rehefa izay ny ao anatintsika dia ohatry ny satritsika arangina. Satritsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, satritsika hitodika foana an-tanin'ny fanahy masina hoe miala daholo amin'ny felonana, misy olona ange tena ohatr'izany mihitsy raha vao misy mahazo zavatra tsaratsara na dia ny ao an-trano ary dia efa tsy maintsy mivoaka raha felonana, satria iny efa teren'ilay devoly ao anatiny, dia izy ny tokony manohatra an'izay zavatra izay, mandeha araka ny fanahy masina dia miala iny zavatra iny. Tsy maintsy ianao manohatra satria teto tsy afaka nitondra an'i Jesosy Maria na dia Jesosy ary raha tsy nanontaniana ny heviny aloha. Hoe nao ohatran'izao ohatr'izao dia niteny mihitsy Maria vakitsika hoe ity ny ankizy vavin'ny tompo izy aoko tanteraka amiko, ohatrany hoe nanao amen izy. Ianao zao raha tenenina nareo vehivavy manaiky ny vadinareo, amen, ohatr'izay mihitsy izany ilay natao Maria. Tsy izany ray ve? Amen. Mahafinaritra be nge miaraka amin'ny Jesosy. Ilay izy izany rehefa tena ao anatiny ianao, dia ny olona rehetrarehetra rehefa ohatrany hoe rehefa ao anatiny ianao dia ny olona mampalahelo fa za mifena anaova ny vadiny anazy, mampalahelo kely ihany iny hitaty, nefany le taty ny tena malahelo an'zareo,
hoe raha mba fantatrao mantsy fa raha maneno zao neny toropetra dia aiza moa mety tsy eona tsontsika ve sanatria. Tanao misy zavatra ohatr'izany zany miodidina eto amin'ity fiainana ity fa izay manana fanamasina ihany matakatra an'izany. Hoe za tsy manao an'izao satria za manaiky tarihy amin'ny fanamasina, za miaraka amin'ny fanamasina dia ohatran'izay ilay izy. Ka hatrany am-pendohana ozy izy teo dia efa vehivavy manaiky ity Maria ity ary anisany nahatonga an'Andriamanitra hifidy azy. Dia raha Andriamanitra koa zao ny amin'ny zavatra dia mitazatazana antsika aloha izy fa tsy hoe Maria ve olona mpiditra boîte de nuit ary dia olona efa nandehananao nataony tarihy dia tsy miova tsy mivady dia io ve ny tenenana hoe avy Maria fa atsokanao hitondra an'i Jesosy. Fa zao Andriamanitra mialohan'ny anisy zavatra eo amin'ny fiainanao dia mijery izy hoe iza moa ianao. Ianao ve olona anaiky ny tenin'Andriamanitra? Ianao ve olona azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fotoana rehetra jereo tamin'ny Jaona toko faharoa? Tena hitan'Andriamanitra mihitsy azo ampiasainy Maria fa na dia reny ara ny zavatra nahazo azy lefa neo anatiny mihitsy le fankatoavana. Dia hoe eny zao fotsiny diso kely tamin'iny fa zao atao fotsiny izay tsy hainy ataonareo. Zany hoe olona mety ho diso izy, olona mety indraindray mandeha amin'ny hafanam-po hoe Jesosy tsy manana divay zareo fa alefa ataovy. Jesosy inona tsara? Iny efa fampianarana mba nananina tamin'ity herinandro ity tsy mifanino ny zaza ianao raha vehivavy tsy manao an'izany mialahy ianao ary izay fitenin'i Jesosy teo fa jereo tsara Maria fa tsy tezitra izy hoe ianao koa mba Jesosy na tiana na tsy tiana misy teny ihany hoe manajandra ianao sy ny reninao fa rehefa mifandraika tamin'ilay toetrany hoe hoay normal be Jesosy raha ny teny izay satria zao ny dikany na dia zanako na dia netiko ary izy dia misy fahadisoana ihany nataoko. Fa indraindray mavoantsika mitsangana eo amin'ilay tenin'Andriamanitra hainao iny hoe ka ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao dia inona ijoroanao nefa ny zavatra ataonao tsy eritreretinao hoe inona mahatonga an'ilay teny anankiray kosa manohatra ny zavatra ataonao. Azonareo ilay izy dia jereo tsara fa hatramin'ny voalohany mihitsy Maria ozy izy averiko foana dia efa vehivavy manaiky. Dia any ka na dia teo amin'ilay mbola le rano vadika divay dia mbola Maria any satria izy foana ny disponible. Afaka anaiky. Afaka hanana an'ilay toe-po tsara. Afaka ilay voatenenina dia mety. Dia teny amintsika hoe be dia be ny projet tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika fa tsika ve mety? Sa rehefa midofotra vao hoe ty tompo mety dia vao misokatra indray dia ty indray fa tsy mety. Ty indray fa zao dia le hitanareo ilay rehefa voa dia andao fa any amin'ny tompo any lalana mety amin'iny dia mety indray aloha dia iny fa Andriamanitra moa mpamindra foko izay mihitsy ny karakterany dia iny fa asondrosondro indray iny fa ohatra valy indray ilay vavaka ohatrany hoe za efa tsy izay indray za indray manana azonareo ilay dia reraka mandroso miembotra eo fa i Maria tsy nandroso ny embotra mihitsy fa izy ne tsara foana. Vao ninindray aloha tamin'ny fiainany dia avy eo indray Jaona toko faharoa indray nahazo vava indray tsy mety tezitra fa tonga dia hoe manaiky tarito fanamasina tonga dia lasa indray ilay izy ka tsy manahirana an'Andriamanitra mihitsy miara-miasa amin'ny Maria fa raha vao misy zavatra tsara projet tsara dia ozy izy Maria disponible ao. Amen. Ohatr'izay koa ny tian'Andriamanitra sanao amin'ny fiainantsika rehefa manaiky ho tarity ny fanamasina tsika ataovy disponible foana amin'ny fonao. Misy fotoana indraindray na misy teny mandratra aza teneniny manodidina anao aza tonga dia manisy réaction. Tena tsy tiako tsony iny. Zao tena malahelo io moa fitenitsika mihitsy hoe tena vaky ny foko. Aza miteniteny foana fa za ny fo zany ngera vaky tena tsisy maha-olona anao tsony dia tena vaky eo tokoa io dia iza nomena tsiny. Fa tena dinio tsara aloha rehefa tonga aloha ny teny hafahafa rehetrarehetra aza tonga ianao dia mihetsika be fa soa ihany ty Maria ty fa nanahazo an'izany vavady tena tany amin'i Jesosy izany nandinika aloha vao manao pataloha fa sao dia ny any ariana ny lasa aloha nandinika tsara izy aloha aloha diniana tsara mihitsy ty hoe aiza ny aloha dia aiza ny ariana dia rehefa azony amin'izay ilay izy hoay tena marina mihitsy fa kosany ohatra mibaiko azy kosa dia zao zareo atao fotsiny izay satao fa io olona be fitiavana be io ny olona manaiky taritiny fanamasina ihany mahita fahatsarana ao anatin'ny olona. Amen. Izany nge mampiady eo tokatrano
na ny lohanao ary sisa ny tsy atsofoka ao ny anatin'io fatapera misy afo mbola ianao ihany ny diso. Tena ohatr'izay zay ny fiainanao tokantrano. Azoko mihitsy. Efa hoe anjao ny olona tsy tia lalazany fa rehefa zao dia zao fa zao ny olona manana fanamasina ihany ny afaka mahatsapa hoe rehefa be sira be ilay laoka dia kandry reraka, kandry variana. Mba sy ovy eky rehefa ohatran'io mba zao mba mitsaina tsara ndry fa manjary lany volontsika. Eny ary ndara manao roa matsatso fa mivetivety raha vao manga tsy nahiny tsy mila ela vao mangotra kid dia hoe ny olona manana fanamasina ihany ny manana an'izany. Fa rehefa tsy manana fanamasina tetana vehivavy tsy saina mihitsy. Zao zao ohatrinona volalany tamin'io ahongano any io vilany io. Ohatr'izay rehefa tsy na tonga dia vao eo fa za zany tena mba nisy torotenin'ny pastera zay tamin'ny maraina, torotenin'ny mama zay tena mba tiako mihitsy ianao fa manino zany no tenitenenina zany fa za mihitsy angano no iza. Fa rehefa manana fanamasina zany fa andao arahana vetivety, andao arahanao amin'ny zany zako tena tsy afaka tamin'ny maraina fa tafatory maraina jerentsika. Fa ny olona tsy manana fanamasina mitady balavoaka foana. Fa rehefa tokantrano tarihy fanamasina misy fiainana miova ao, misy rivotra miova ao. Misy an'izao kia tena lany ny vola dia tsy tonga dia le tonga dia hitanareo tonga dia miova ny rivotra ao an-trano, tonga dia lasa miova tena miova. Fa rehefa tsisy vola andao tsika hisaotra an'Andriamanitra foana. Ny olona manana fanamasina ihany manana an'izany. Dia azoko mihitsy ilay mahazo anao indraindray hoe sange efa tena nikofoka e. Za zao vao maraina mifoto amin'ny 9 maraina amin'ny 7 alina mbola tsy mipetraka. Iza ny comprendre anao eo? Rehefa tsisy micomprendre anao dia ianao ihany micomprendre anao hoe ka iza koa ary moa ny anao an'izany raha tsy za ihany. Iza ny anompo anao aoko tokantranonao ioko. Hitanareo ilay izy hafa mihitsy izany fahatsapana miaraka amin'ny fanamasina izany. Fa rehefa tsy miaraka amin'ny fanamasina anao za zao volako rehetrarehetra lany, za mividy an'ity, za mividy an'ry, za daholo zao nanao an'ireo rehetrarehetra rera. Kiza ny andrasanao hividy an'io? Vilany ampiasainao, fandriana torinao, frizidera ampiasainao, zara renao mba nahita fity mividy an'io kiza indray. Ny olona tsy manana fanamasina manakolazaina foana anoherana ny zavatra ataon'Andriamanitra. Fa ny olona manana fanamasina sotra Jesosy fa entinao eto amin'ity toerana ity sotra fa za mba menao tokantrano, sotra fa mbola velona, sotra fa za nge Jesosy raha ny zavatra nolalovana teo amin'ny fiainana tena zao. Ny olona manana fanamasina ihany ny afaka misaotra an'Andriamanitra. Nefa lazain'ny Baiboly fa any am-parany ihany ozy ny olona efa tsy hisaotra intsony. Efa famantarana zany hoe ho avy ny tompo efa tsy mahay misaotra daholo. Ny olona manana fanamasina ihany ny afaka mahalala an'izany hoe tena reraka ve ianao, tena misaotra reto Indraindray ianao misy zavatra omena zavatra tsy hoe voatery tianao daholo no omenanao. Na laoka na cadeau na akanjo na ninina indray tena tiako zave. Fa zao rehefa manana fanamasina ndry izy mba misakrifisy kely mba za fa tena tiako ty sady avy amin'ny Jesosy. Amen. Fa rehefa tsy manana fanamasina ianao tonga dia ny ampitson'iny ihany dia amenao an'ilay mpanampinao ao ilay izy. Taonao hitan'ilay olona, taonao hitan'ilay namime mihitsy hoe io mety amin'io fa tsy za. Hoe karaktera daholo. Dia nefa rehefa avy eo malahelo ny olona dia tsy miresaka aminao intsony dia iny lasa miavinavina be amiko, misy devoly. Nefany ny zavatra nataonao ihany na tonga an'ilay olona lasa manao an'izany. Hitanao amin'izay ilay rôle ilaina amin'ny fanamasina. Rehefa manana fanamasina ianao alamin'ny fanamasina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Lasa olon-kendry ianao satria ny fanamasina endry. Dia rehefa tarita ny fanamasina ianao dia mifeny fahendrenana ny teny alohan'ny vavanao, tsy miteniteny foana mandratra olona. Fa tsy hoe niza olona tafiresaka aminao dia ataonao mahafantatra ny anaranao sy ny tsironao anao hatramin'ny ianao mbola. Dia ohatr'izay ilay izy. Ka misy tombontsoa be ny manana ny fanamasina. Azon'Andriamanitra iesana ianao, azon'Andriamanitra iarahana ianao. Raha misy projet ngezangeza tian'Andriamanitra atao dia fantany hoe ianao mety amin'ilay izy dia ianao ny atsony ianao an'ilay izy. Ka ao anatin'ny tokantrano
tena tokatrano sambatra indrindra, zany hoe tokatrano manaiky tarihin'ny fanahy masina zany, akonana ampiasain'ny fanahy masina. Misy fotoana rehefa reratreraka fanahy ampiasana vadinao ohatra, mba reraka izy io, tena indray izy te hiteny io kny avinavina tafa niady tamin'ny sipantany angambany. Tonga de tsy haiko hoe inona tanareo ohatrany hoe mihaino na mihaino an'izany ary tonga de ohatrany makamo be zany, ohatrany hoe makaleo be fa ngah misy jilamboto ato trano ato, fa ngah misy an'izao, satria tena ohatrany hoe tonga de iny, satria tsy ny fanahy masina manome saina azy fa fanahy hafa. De ianao zany tonga de mila an'izany ohatrany hafahafa ny fomba fijery. Vao hitanao tsy hainao izay vesatra hoentin'ny olona indraindray, te hampianatra antsika mihitsy mba tena hoe indraindray na mety hoe misy miaraba olona ary ianao indraindray dia ohatrany hoe tsy voavalin'ilay olona dia mba miangavy ary aza tezitra rehefa kitio fotsiny izy dia arabao hoe piska niarabandray fa tsy endry piska injy sasy dia izay zao dia samy vita fa maninona hitarina roa taona lasa tary. Iny tsy tiako mihitsy iny fanina tonga nahako anina nisy fotoana fiarabana tseno, tsy hainao izay vesatra hoentin'olona ao anatin'ny fiainana ao, mety tsy maintsy andoha vola mety 50 millions izy androany raha tsy izany mety tsy haiko hoe inona ny zavatra mitranga, fiarabananao dia vao mainka ampianao inona koa. Hitanareo ilay izy raha vao tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia miova daholo foana ny zavatra rehetrarehetra, fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao ndry mety miasa saina angamba izy iny. Aloha izay hitondra mbavaka azy fa tsy dia fataony loatra iny tsy fataony mihitsy iny fa iny raha indraindray raha vao mahita dia izy mihitsy manao kokoa ery alavitra be ery. Ny olona fanahy masina, ny olona manana fanahy masina afaka mahita ny fahatsarana ao anatin'ny olona. Dia izany ozy izy teo mampiadiny ao an-trano satria izay tsara mba alefan'ny hafa dia tsy hitanao mihitsiny fa tsisy afa-tsy ianao tsy naniry elatra rery tao. Tiako tenenina izany hoe anjely fa tsisy elatra fotsiny. Satria hoe ianao ny tsara indrindra hoe. Dia ohatr'izay ilay izy, tsisy olona izany na zanaka na inona, mba miaiza ianao micomprendre ny olona manana fanahy masina ny afaka mijery ndry reraka ilay zanako dia natory izy fa mba ohatrao fa tsy hoe iny ka to tsy vitandry fa trano tsy vitandry zao reto. Nefa ilay ankizy amin'izany vonjena mandeha mianatra, vonjena manenjika sakafo ao an-trano, vonjena matsaka rano, vonjena daholo koa ny rehetrarehetra, hatramin'ny mandray telefona na zadino raha sendra miantso ny olona manana fanahy masina vao tsy voaray ny telefona tonga mety matory angambany izy na mety mivavaka ve variana ve fa tsy ianao vao tsy voaray telefona niantso fa tsy mandray na dia fitenenanao fotsiny hoe tsy mandray telefona dia fa diso ianao satria mety tsy henony ny telefoninanao fa fiteninao zany tokony hoe niantso fa tsy heninao. Dia anjaran'ilay olona tompo telefona malala hoe tsy hoe tsy heniko fa tsy niraisiko. Hitanareo misy fiainana mahafinaritra be rehefa miaraka amin'ny fanahy masina. Tsisy zavatra vadibadika mihitsy fa tonga ianao dia ilay olona aseho reny hoe io ianao io. Za tsy afaka nandray, tsy nandray satria nisy olona niresaka tamiko, tsy nandray telefona fa io fa hitako amin'izay dia atsoko dia tapitra. Fa tsy tonga ianao dia miraparapa, mpahatsoana dia tsy mandray zao. Rehefa tsy hitanao hoe maimaiky alefaso indray ny mesazy. Amen. Fa ny olona miaraka amin'ny fanahy masina ihany ny afaka manana fiainana tsara ohatran'izany. Ka rehefa ohatr'izany ny toetranao dia inona izany ny ataon'ny olona anao? Edivana ahoana ary ianao nefa tsy hita mihitsy izay edivana anao? Tabatabaina mangina, tenitenenina mandefitra, atao inona mangina ihany. Dia inona raha izany niady hatsangana ao an-trano? Satria maninona ny fanahy masina tsy miady izany, tsy tompon'ny fikorontanana fa tompon'ny filaminana. Rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao iny toetranao iny mampangina ho azy le solorery ao io. Fa indraindray ny olona mety te hiova ihany fa ampianao izy mihira izy dia ianao koa mamaly dia mihira dia mamaly, tsy mijanona dia farany hariva ny andro tapaka hatramin'ny courant. Fa rehefa hozy izy ianao hoe aleo aloha izany ianao enona dia mihaino tsara, tsy manana ihany kosa aloha tena teneniko anao fa misy fotoana mantsy ianao rehefa tena hoe vonona izay ianao hoe za zany Jesosy tena angina, tena naiky fanahy masina tena ianao te hime izany rehefa dia iny tsy mety fa bavaka tsara mba tsy hatafotoana ny hafa koa. Za manko ohatran'izany rehefa ilay miteny tabataba be reny dia mivadiko tsy miteny mihitsy dia izy ohatran'ny te hime dia vao mainka arangitra.
izy zanynao zany tena zao mihitsy ny tena zakako ty zao tena makaty zao teo izy zany azoko mihitsy sate aza manany ihany zange tsy manany ihany ka zange tena tsy manany ihany anao fa mieno aloha tanareo le izy fa tsy manany ihany aloha fa zay ka misy tombontsoa be ozy izy teo le tokatrano manaiky tarihin'ny Fanahy masina tena militsika manana an'izany fitarihan zany satria misy projet be dia be zavatra be dia be tiana Andriamanitra ampiasaina amintsika fa ny olona izay manana Fanahy masina ihany no ampiasaina raha mandinika ianao zao tamin'izany tamin'ny fotoanandro tamin'ny andron'i Jesosy jareo fa tapaka daholo ny tendan'ilay zaza voateraka rehetrarehetra fa ny tendan'i Jesosy rehetra tsy tapaka dia tsy hoe akory tamin'io tsy nitenenina hoe Jesosy tsy n'io dia tsy tapaka ny tendany fa nanome direktiva ny Josefa ny Fanahy masina ny anjely ao Mateo toko faharoa toko fahatelo ambin'ny folo no vakitsika anehoanan'izany amin'ny anaran'i Jesosy Mateo toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo zao ny ten'Andriamanitra hoe ary noho efa lasa nandeha ireo indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe mivoazy ianao ka hoe toy ny zazakely sy ny reniny dia mandosira ny Egypta ary mitoera ny ambaram-pilazako aminao fa Herôda fa hitady ny zazakely ho vonoiny. Amen. Hitanareo tsara le izy. Zany hoe tamin'izay fotoan'izay tsy hoe Jesosy tsy tiana Jesosy aloha tsy ho faty. Fa ny tiany ten'Andriamanitra tenena eto namangy an'i Josefa amin'izay Andriamanitra. Ny anjely hoe zao dana-batao le zaza dia hoe fa zareo nge afaka tonga dia nanjavona fotsiny dia tonga dia mibataina fotsiny dia mifindra tany. Fa jereo fa mbola nahazo direktiva. Indraindray ianao amin'ny asa ataonao tsisy direktiva mihitsy. Fa rehefa very vola 4 miliara any ianao na 4 million zay vao hoe eko tsy nentina ambavaka. Rehefa avy eo indray rehefa voatra izay mbola manao foana indray tiako tsy nentina ambavaka tsy nitarihin'ny Fanahy masina satria rehefa tsy mametraka amin'ny fiainanao tarihin'ny Fanahy masina dia izy mangy ianao ao fanahy hafa. Na Fanahy masina na fanahy hafa fa jereo tsara Josefa sady efa Josefa koa moa efa nieno an'Andriamanitra ihany dia izy Andriamanitra hoe efa mieno anahy io fa tonga dia teneno aingana izy fa azo andana hoeto ny zazakely fa ho faty daholo ny zaza rehetra fa io zaza io tsy ho faty fa andana sy voetiny mandositra afaka natao maso be tsy mahita fotsiny ingely olona dia tsy nihetsika teo zareo fa ny tian'Andriamanitra tenena dia zao tokatrano manana Fanahy masina tsy fatifaty foana zany. Hafa zay lalan'Andriamanitra ao anao fa raha hoe setrasetran'olona tapatapahana tenda fotsiny tsy tapatendany zany ny zanakao. Amen. Ao amin'ny Mateo toko faharoa indray ny andininy faha 7 ambin'ny folo toy ny ten'Andriamanitra rehefa maty Herôda indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny Josefa tany Egypta tamin'ny nofoka nanao hoe mivoazy ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny dia makanesa any amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny hainy zazakely. Tanareo ohatrany hoe le fiainana zany efa giden'Andriamanitra mihitsiny dia maheno ny Fanahy masina izy miteny anazy hoe ty ny olona henonao ty ny olona erahanao zao tonga dia alamilamin'Andriamanitra daholo miainga amin'izay zao dia mandeha ary indray ohatr' izany ange ny fiainantsika aza mandeha any ianao fa misy zavatra ohatran'izao any aza manao an'io business io ianao fa fitaka be io fake io aza manao an'ity fa rehefa tsy manana Fanahy masina ianao tonga aloha ianao dia vofoana dia zay ianao vao miverina rehefa avy eo fa ny olona manana Fanahy masina tokatrano manana Fanahy masina dia tena miaraka mitaridalana tena tonga dia mahafinaritra be mihitsiny zao ny zavatra ataontsika zao ny zavatra atao ianao dia satria ianao olona efa afaka miaino an'Andriamanitra dia olona afaka hitenenan'Andriamanitra foana amin'ny alalan'ny fanahiny. Jereo tsara fa teto koa zavatra ray azontsika raisina marino ny tondran'i Jesosy fa jerevo mahendry an'Andriamanitra tsy tany amin'ny Maria intsony izy no ny teny fa tany amin'ny Josefa amin'izay indray aloha satria lehilahy ao an-trano Josefa dia mila Maria mihaino an'i Josefa fa tsy hoe ka izy koa tokony hiteny aminazy satria za mihitsy ange no nitondra azy fa ny lahy lohan'ny vavy tena mipetraka tsara mihitsy izay teo amin'Andriamanitra dia Josefa foana nomen'Andriamanitra taridalana avy eo. Zany tsy midika indray hoe tsy omena taridalana ny vehivavy fa na omena taridalana ary tsika dia tsy hoe ka Andriamanitra ny teny tamiko dia tonga dia nataoko ilay izy tonga dia efa aiza zao za io zao efa tia fianaran-tsoa io fa ino ataonao na henan'Andriamanitra io dia tonga dia lasa tia fianaran-tsoa ataoko izay mihitsy ilay izy hitanao ohatr'izay indraindray ny atao an-trano
tonga dia ataonao daholo izay tianao atao satria nahainao an'Andriamanitra hono izy. Inona no ataonao? Ka Andriamanitra tsy nandeha tamiko dia efa tia fianarantsoa io izao. Mampime fa izao tena misy foana hoe ninona zavatra entinao dana aloha miresaka amin'ny vadinao misy an'izao fa raha tena avy amin'Andriamanitra iny raha tsy voavaliny ilay izy manana mpanompon'Andriamanitra ianao afaka anontany hoe nisy an'izao fa mba hoe tao mbavakely izay ilay hoe tosika ilaina fa tsy mpanompon'Andriamanitra akory ny Andriamanitra fa misy an'izay ilay tosika izay ny ilaina fa tsy hoe niositra ao aminy alaina na rehetratsika izany tsy hianatra an'izay androany aloha fa ilay tena ilay eo amin'ilay hoe andanantsika ny direktiva rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ka mino fa nandray zavatra ianao manomboka androany tena hoe iaino izany hoe anaiko tarihin'ny fanahy masina amin'izay. Misy fotoantsika efa maheno bitsika ao anatintsika ao hoe akombono hivavanao io. Dia nefa ianao ohatrany tsy mety fa mbola izany hoe amin'iny izany Andriamanitra efa te hampiasa anao, efa te hanampy anao, efa te hikarakara anao fa ianao tsy mety. Dia rehefa mandinika koa ny olona manana fanahy masina dia mahita ny tsy mety ao anatiny. Satria ilay fanahy masina ao anatiny tsy tafatoetra ao anatin'ny loto. Dia raha vao misy zavatra tsy mety izao ao anatintsika dia tonga dia mangy antsika fanahy masina hoe tsy mety izany fomba fiteninao izany. Ianao izany ke ohatrany ratsiratsy saina. Dia iny ianao dia mampirisika anao mandoalika iny hoe fona Jesosy fa tena tsy mety kosa izany ataoko izany. Tsy hoe hiandry an'izan'izana faminaniana tsy fantatrao na ho avy ety intsony ireny mpaminany avy any Afrique du Sud ireny aminany toetra tsy mety ataona hiandry an'izay ve vao hibebaka. Fa ny fanahy masina isan'andro isan'andro afaka miteny aminao hoe mandainga ianao izao izany. Izany teninao izany izao diso. Dia eo anao tonga dia diso Jesosy tena mifona manina koa moara mba mifona ny vadiko. Ho an'ny olona tsy manana fanahy masina sarotra be izany. Fa ny olona tarihin'ny fanahy masina tena faran'izay tsotra kely izany. Atsoina fotsiny izy dia tenenina dia vita. Amen. Ka tenenao akafizo izany fiainana miaraka amin'ny tarihin'ny fanahy masina izany. Manana etaetan'izany hoe za fanahy masina tena tiako mihitsy na dia io laoka ho anko ary. Inona ndray rehetra Jesosy natao laoka androany. Inona re fanahy masina. Aza manao malala fomba hoe kizy koa ve dia adalaina amin'izany sao sahirana izy. Ianao sahirana raha tsy izy. Ianao sahirana mieritreritra zavatra be dehibe fa izy efa disponible ho anao foana. Fanahy masina tsirairay nge nomenan'ny olona. Ka ny sasany matory. Fa ny sasany tena mampandroso an'ilay olona mitondra azy. Mahazo vahana mihitsy ny fanahy masina miasa ao anatin'ny sasany tsy sepitra amin'ny sigara, tsy entina mamy toaka. Izy moa izany tsy mamy fa rehefa sepitra izy dia mivoaka fotsiny. Dia iny ilay mahatonga anao tsy fiarovan'ny fanahy masina dia mianjerany tatatra. Izy lasako izy kosa ve sepitra ao. Tsy miala anao izy fa mikisaka kely fotsiny. Amen. Ka tenenao azariana mihitsy ny fanahy masina. Ataovy masina foana ianao. Ataovy tena hitanao mihitsy izany hoe zavatra tenen'ny vavanao inona aloha tonga ny fanahy masina lasa tsy miasa. Dia jerevao daholo aloha ireo zavatra rehetrarehetra mahatonga ny zareo lasa tsy miara-miasa aminao. Misy projet zao tokony iarahanay sy Jesosy. Za tokony ampiasainy anao an'ity, anao an'ry nefa za tsy disponible foana amin'ny foko satria za tsy manaiky izany. Raha ohatra zao Andriamanitra ka hitahanao ameanao vola izy ohatra hoe 1 miliara ohatra. Io izany tsy vola sasaranao na hoe lovanao tamin'ny ray aman-dreninao fa dia nataon'Andriamanitra tonga ho azy tao amin'ny compte-nao fotsiny dina nataonao voalohany. Andehanao vakansa dia hiala tsy afaka mivavaka tsony, mividy tôbila izay dia hitety Madagasikara aloha satria efa ela tsy mba nahita an'izany fa zao ny tahin'Andriamanitra nomeny fiara dia lasa aloha izay menakavy. Io tsy asan'Andriamanitra. Dia ahoana kosa ary mbe raha miaraka aminao izany mba resakatsika. Izany hoe henon'ny tompo ao moa ilay izy fa dia ahoana ary anijerevany antsika fa ianao izany vao mena za Jesosy tena tariho fanahy masina fa izay teneninao dia manaiky sy zavatra nataonao izay nge mahatonga Baiboly miteny aza adino ny atilavaka izay ny adinanao ozy izy. Ianao ilay eo ampototry ny tongotr'Andriamanitra fa tsy hoe rehefa reraka ianao dia fety foana amin'ny alina dia ka tsy tafatory izay alina fa fety dia tsy tafavavaka maraina tsony iny efa tamin'ny iny efa taloha izay izy efa mivalina efa vake efa tapitra iny efa tsy alina tsony efa tsisa izay tsony. Tena mitenanao fa manomboka ny alina kasisiny ny fanahy masina dikan'izay. Fa ny fitahian'Andriamanitra tokony ataonanao vao maika ary bebe kokoa eo an-tongotry ny tompo.
amen. Satria izay tariha amin'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny voamaika lasa zanak'Andriamanitra. Dia mino fa hiaraka amin'ny fanahy masintsika manomboka androany. Araroty ny andro amin'izao fahatsiarovana ny andro ny Paska zao. Ataovy tena esory daholo ireo zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asa mijery hoe inona ny efa azo dia inona mbola tsy azo. Fa zao ampitoero aloha izay tokony ampitoerina. Inona ny ampitoerina? Ampitoero ny fahamasinana. Ataovy masina ny tenanao, masina ny fomba fijerinao, masina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ataovy maniry an'izany manafiombonana amin'Andriamanitra izany ianao. Avelo amin'izay fiainan'ny olona fa mindao hifantoka amin'ny fiainanao sy Jesosy amin'izay. Hatraiza zareo ry Maria sy Josefa tena mifantoka be tamin'ny anazy ry zareo, dia zareo tsy lozan'ny direktiva avy any ambony mihitsiny. Vao misy loza kely aprimo zaza fa zao vao hoe ahoana izany ny andana ao fa aniraka magisiana anatitra volamena anatitra miorana tanareo tsisy ninina manka zareo tsisy Jesosy mihitsy ny tena izay hatramin'ny rahanareo tamiko izy mony sy nampahory anareo ve tsisy raha tena niaraka taminy ka fotoana zao anamarinanao an'izay zavatra izay. Ahoana Jesosy ny ataoko atonga tena ho eo akaikinao. Ahoana Jesosy ny ataoko mba tena atonga tena ho sakaizanao. Ahoana ny ataoko mba hipetrahako amin'ilay toeran'ilay zanakao. Fanahy masina afaka mitondra anao. Fanahy masina afaka manakombona ny vavanao tsy tenteny foana. Fanahy masina afaka novanao tanteraka. Atsapanao tena hoe tsy hainao foana marina fa hainao koa olona mila ahitsy. Amen. Tsangantsika sady tehako amin'ny ten'Andriamanitra andraisantsika amin'ny mpampon'Andriamanitra. Azo teka mafy tsara ho an Jesosy fo tany tokatrantsika tao anatin'ny teny androany. Tonga dia pratika atreo amin'ny fifantohana ny tokatranonao dia amboarina ny fomba fijerinao avy amin'ny fahafantaranao fa namasina mitarika anao dia mahita zavatra tsara ianao. Fa raha mahita zavatra ratsy ianao dia ny ao anatinao zay ny hitanao mba afahanao manintsy. Alleluia. Ao ambadik'izay dia misy fiadanana ny tokatranonao. Aizany ny anisan'ny mahatonga ilay fiadanana tsy eo amin'ilay tokatrano ilay sakoroka avy amin'ilay tsy faneketsika ho tarihan'ny fanahy. Zavatra mitovy no mitranga eo fa zavatra ratsy foana ny hitanao. Dia izay ilay mila amboarina. Avereny hoe mila amboarina izany hoe dia mety ny zavatra rehetra hoe. Ava fantarinao dia asio fisaorana fankasitrahana famerenana ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Nandrehan'Andriamanitra nampiteny ny mpanompony ianao ary ny teny taminao manokana ny teny androany mamanga ny fotsika sy ny tokatrantsika Andriamanitra misaora azy. Sotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tokatrano voatany tokatranonay satria tokatrano tsy mba diso ny teninao vao maraina. Misaotra ny amin'ny sekoly mahatateraka ny hoe mianaramiko araka ny voalazanao fa tonga hianatra izay tompo ho tarihan'ny fanahy mianatra mijery zavatra tsara, mahita zavatra tsara, mankafy ny zavatra tsara omenao isan'andro draindray tsy miverina eo amin'ny fiainanay izay misy fotoana tsy mahita zavatra tsara tsony izay satria tafasaraka taminao. Mankasitraka anao izay fanahy masina fa ianao no manampy anay na fiainana mifanaraka amin'ilay endrik'Andriamanitra. Dia misaotra fanahy masina fa androany maraina averina amin'lono ny fomba fijery diso, hitsina ny fomba fijery diso, diovina ny fomba fijery misy loto, misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Fa rehefa manaiky izay ho tarihan'ny fanahy dia misy vavolombelona mitranga, misy fahagagana miseho, misy fiovana azo tsapaitanana ary misy fiadanana mahazo toerana eo amin'ny tokatranonay. Tsaroviny tsara ry avy izay tonga eto indray andro maraina. Na dia mandre teny aza dia misy mety manampahasarotana hankatony teninao. Ampio izy Jesosy aoka hiaisotra mivesatra aoka ho tapaka ireo karazana fatorana avy amin'ny fahavalo mahatonga ilay fankatoavana tsy mety tafipita any amin'ilay irinao. Ampianaro ny tsiraray avy, ampianaro izay Jesosy. Ahay ho tsara saina, ho tsara fomba fijery amin'ny zavatra rehetra. Sitrano Jesosy ny tokatrano izay tonga eto raha mba mety tompo. Natan'izao herinandro masina atsiarovana ny Paska nahafatesanao anay sy nitsangananao tamin'ny mahatoanay izao dia aoka izy fitsanganana ho anisa tokatrano. Raha misy rahatra tompo dia fotoana mahamety andro maraina anasitranana ny fo mavesatra, ny fo maratra, ny fo voadona, ny fo voakitika, ireo karazana fahavoazana rehetra mety avy any amin'ny lasa, fahadisoana fomba fijery, fahadisoana fomba fifampitenenana, fahadisoana amin'ny fomba fifandraisana aoka ho fotoam-panasitranana ao an-tokatrano androany. Io Jesosy ny mpivady, mpianaka, ny mpiray-tampo,
ny ray trano ihany koa mino zay fandroa maraina mahazo toerana ny fiadananao tsy very intsony ny fiadananao voatahiry ny fiadananao manova zavatra ny fiadananao androa maraina manarina an'izay lavo manangana an'izay rava manamboatra an'izay potika indray zany fiadanana avy amin'ny fanahinao mitarika manamboatra ny ao anaty anova ny fomba fijery tsy ahita fa tsy zavatra tsara eny amin'ny hafa ary afaka isokatra kosa ahita an'izay ratsy tokony itsina ao anatiny tsiraray avy aoka ho herinandro miavaka ho an'ny tsiraray avy ny herinandro iarahana aminao androsoana tompo miaraka aminao aminaran'i Jesosy amen. Maso tiaka mafitsara ho an'ny tompo kosa mazo toerana vetivety a tokatrano tarihin'ny fanahy tokatranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tarihin'ny fanahy iaina zavatra tsara, ahita zavatra tsara, ifampizara zavatra tsara ao an-trano. Nisy lesona momba ny fanaovana sakafo teo nandray tsara ianao rehefa sendra mihoatra ny sira dia tsy tabataba ny ilaina fa Jesosy no ilainao satria ny antony raha zay ny problema dia azo vahana tsy le vilany no mena tsiny ary tsy le sakafo efa vidiana no ariana fa andraikitra ny raisina avela ny heliky ny mpanamboatra be fitiavana satria zay be fitiavana be sira na zay fomba fiteny zay reka dia hitanao hoe pozitif ale izy dia inona ozy izy alainao ny ovy voasanao dia tetehanao apiky kely izy tetehanao tao manifinify dia ampidirina anatin'ilay izy efa be sira dia maka ravim-bomanga indray ianao indray tsy asiana sira tangosana tsara dia diovina tsara dia ampangotrana tsy ela be ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo ary ao zay fandarana zay 90.8 tsy ho ela dia alefa miaraka amin'ilay sakafo be sira dia mahavariana be sira mampiady le izy fa rehefa eo fanahy masina mitarika an'ilay olona manatrika sekoly androa marina zay hitehaka mafitsara ho an'ny tompo fa ilamina ny tokatrano mantsy dia lasa fiaraha-misakafo mahafinaritra be satria lasa mihinana ravim-bomanga programme imprévu nefa mahasalama tsara amin'ny vatana satria fibriny tonga dia miteraka digestion tsara tonga dia sady salama ianao no milamina le sira seka nampiady lasa mahita tsirokanina fa sarangatiako ty asa fanomponty alleloia teneno akaikinao azo réglé io problème io rehefa tsy asa rotonao dia tenino izy manaiky eo tarihin'ny fanahy hoe dia avoay le tsara avy amin'Andriamanitra ao anatinao ianao anie tsy ratsy hoe manahaka an' Jesosy ianao amen. Azadiny fa tena drandrenao tena le ambiance be tena le fidy an'le loka tena le mba tianao mihitsy androany atoandro kosa tsika menakafo tena mba hifety zavatra hafa no mitranga dia zay ve ny animba an'le fifaliana avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra voarainao amboariny fo ho eto anatrehan'i Jesosy eto-mbavaka ny sira alleloia eto-mbavaka ny olona eto-mbavaka ianao azakasarotona dia zareo tsara fa ny olona manana fanamasina lasa afaka micomprendre lasa manomboka misokotra eny mety reraka le olona zareo tsara le fomba nampianarina antsika teo ny fomba fiteny amin'ny telefona rehefa misy tsy mandray nanaraka tsara ianao rehefa tsy mandray telefona le olona dia na désert dia efa diso tsy hoe tsy mandray telefona le olona fa tsy eniny mahita ohatra misy filaminana mipetraka be andro maraina zany aika atsika ihany ke manapozina amin'ny fiainantsika tandremo zavatra teneninao tandremo ny fomba fiteninao zavatra teneninao tandremo ny fomba tsangany ianao mihitsy mila mitany tsika mihitsy mila mitao tsika hitsangana amin'izay ao fontananao dia asio fisaoran'Andriamanitra misaora azy ny amin'ny famindrapo mbola nitahiry ianao mandraka androany mbola men'Andriamanitra le opportunité androany afaka mbola manangana ianao afaka mbola miveriny indray eo amin'izay nomen'Andriamanitra anao misy fahazavana afaka hiposaka ao anaty aizina misy fahamamiana afaka iseho anatin'ny fahatsatsony zay situation mety misy eo amin'ny fiainanao rehefa manaiky ianao rehefa manaiky ho tarihin'ny fanahy ndreto zay manofa fahatana tompo ary manandratra ny tanany mankasitraka sy misaotra anao saotra fa tena sitraka ao ny tokatrano iaina ny fiadananao ao anatina filaminana sy ny fiainanao saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy saotra betsaka manova ny fomba fijerinay ianao manova ny fomba fiteninay manova ny fomba fiatrehanay fiainana
kely sainy zay miditra eto dia tonga olo-kendry zay miala eto satria ny teninao dia manome fahendrena ho an-kely saina sotra fa tonga eto zay mety misy fanaintainana fampahoriana misy zavatra tsy zaka fa rehefa omenao ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy sy fahasalamana ho an'ny rehetra raiso mivoninahitra Jesosy tena tianay ianao maminay ianao ary manompo anao zay ary anao mandrakizay aminaran'i Jesosy amen raiso nitsotrana zay tonona aminaran'i Jesosy tokatrano fiadanana ny anaran'i Jesosy tarihin'ny fanahy mora tarihin'ny fanahy mora manaiky tarihin'ny fanahy feno fahatsaran'Andriamanitra tononona ny fiovan'ny fomba fijery sy ny fomba fiteny fomba fiainona ny fomba fiatrehanao fiainana mihitsy ifanaraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao tsara fanahy ianao aminaran'i Jesosy tsara toetra ianao aminaran'i Jesosy tsara fomba fijery ianao aminaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izay rehetra mety ho nentinao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andro maraina mandehana fefeom-pikarakarana ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo anao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen zadino fotoana antsika somary iva tsy ny trampokon'olona sy ny sapotsy maraina fandraisana